faly miaravatsika rehetra tonga eto faly mahita ny skoto manazava ty eto amin'ny faritany Eropa mamangy firenena eto Orléans fifaliana lehibe zany tompony hitahy an'izany sampam-pikambanana izany ho an'ny zay mbola tsy voateny to dia amin'ny fijeriny maso indray zany maso misy zava-tsara hitany maso fa tsy zay izy misy zava-tsara hita fa tsy izy nakiray sary zay hitatsika ao raha laitsika amin'ny telefonatsika izy dia hafa no sary hita ao zay hitanareo amin'ny telefona izy dia hafa tsy rehefa namaso am'zao dia sady tapatapakazo efa jerevantsika am'sary tena hafa tsy mazava dia izany mivaliana hoe atao tenin'Andriamanitra isika dia raha atao amin'ny tempon'Andriamanitra isika dia tokony hanana fijerin'Andriamanitra fa tsy fijeriny mety misy zava-tsaintsika mety ratsy nefa tsara ny ambany satria masosika no tsy mahita ny fahatsarana mety misy zava-tsaintsika tsara kanefa ny masosika no ratsy tsy mahita ny masosika moezany masosika tsara kanefa mety misy fiainana ny masosika mety miôpitsika mety presipitsika dia iny zava-tsaintsika dia mahafinaritra ataon'ny tempon'Andriamanitra mahita zavatra tsara tsy hitany maso fa hitany izy no maso vavaka isika ry tompo Andriamanitra misaotra mandeha malagazy andaranao zay mbola tonga eto amin'ny toerana ity miambina mivava mihaino ny tempo ko mitenena aminay andaranao Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika dia araka zay voasoratra ao amin'ny filasan-tsaran'ny Lioka toko fahafolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. L'évangile selon Luc, chapitre 10, verset 23 à 37. Rehefa vita dia araitsangana antsika amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitomboka tamin'ny mpianany izy dia milaza tamin'ny manokana hoe sambatra ny maso mahita zay hitanareo fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita zay hitanareo fa tsy nahita ary naniry aharizy ianareo fa tsy nahaleha ariry misy mahay lalàna anankiray fitsangana nananafanay amin'i Jesosy hoe mpampianatra hoe ina no atao andovako ny fiainana zay ary hoy izy tamina ina no voasoratra ao amin'ny lalàna manao ahoana ny famakinao azy ary izy namalaka nanao hoe tiavan'izao Andriamanitra amin'ny fony rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny biero rehetra ary ny saina rehetra ary itiavana manao tahaka ny tenanao ary hoy Jesosy tamina marina ny vavany ataovy izany dia ho vela ianao fa izy tahana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe izy ary no namako ary Jesosy namalaka nanao hoe misy lehilahy anankiray nenina avy tany Jerosalema hatrany Jeriko ka azony Jehovah dia nendahany lambany sady nokapohany izy dia nilaozany dia masaiky maty ary sendra misy misona anankiray ina tamin'izany lalana izany ary raha nahita mandalehilahy izy dia nandalo azy ary toy izany koa ny levita anankiray zay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'aleha ka tonga teo aminy ary no nahita azy dia olena dia nanantony izy ka novehezany ny toerany sady asiany dinino sy ny fahiny dia nampitangeny tamin'ny benany izy ka nentiny hoany amin'ny trano vahiny dia nijao ary nanapitson'iny dia nakabenaria koa izy ka nomeny ny tompony trano vahiny sady namantamina hoe tsy atoy izy ary nahotsina ny laninao
ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy le Kristy Tompo. Ny boky Lioka dia atao hoe filazantsara ho an'ny malahelo na hoe vaovao mahafaly ho an'ny malahelo, ary raha ireo manavoka na manaseho an'izany fikevizazany indrindra ny tekstantsika androany dia rehefatsika hoe raha omena tida dia hoe ilay Samaritana mamindra fomba na moa tsika rehefa mansaitsika mandana dia hoe ilay Samaritana tsara fanahy fa tsy izay no sorahitanana saitsika fa hoe ilay Samaritana namindra fomba. Ary na dia ny hira talohan'ny filazantsara dia nanambarany amin'ny hoe ny fitiavana hira 629 raha ny hira 629 fotsika dia hoe mety hoe ny hira ohatran'izao fotsiny kanefa misy tanora anankiray tamin'ny tanam-pianarana dia misy olana maro miaina tamin'ny fiainany davadavatry karazany miasa tamina misy korana tao amin'ny fiainany efatsokana tao amin'ny fiainany dia nanamany koa raha zany somary olombelona moa tsika tia manakina zao tena latsaka tao anatin'ny lalina izy dia rehefa namakitsangana izy miarina izy dia tirak'izy natao dia amposina fa nanasika misy fotoana io izay tena hoe natotofo azy natombaky nataony na dia teny nambalana dia ny olona nanasika zany fotoana izany dia azosika ansaina fa tsy hitovy ny impacte rehefa mihira ny olona regny tsika hoe tsika zany dia mihira fitosan'izao fa hoe ny olona nahita an'izany situation zany dia efa mandeha hira dia hoe mahatsiaro an'ilay zava-tsara alina miainany zany olona zany sy miainany olona koa nanasika teo sy ny texte novakely sy nambarany mitoleny tamin'izany fotoana zany efa miarina izy satria tsy nanasika tsika dia tsy mitovy ilay ohatran'izany koa ny texte zay no manjaratsika eto ambany eto ty ny texte zanjaratsika eto ambany eto ty dia olona anankiray zay mahay soratra masina no manontany Jesosy inona no ataoko andovako ny fiainany manak'izay, inona no ataoko mba hazoko zany hoe fiainana manak'izay zany. Raha isika mandeha amin'ny ambo na isika zay tonga amin'ny toerana zany amin'izao dia hoe manana ny objectif ny tanjona zay tsatsarantsika dia hoe azahoantsika an'izany hoe lano zay zany. Mety maro ny fomba iainana, maro ny lalana zay arahitsika azahoana an'izany hoe fiainana manak'izay zany. Fa ho amin'ny mpahay lalàna ity dia ny amin'ny fahalalàna ny famantarana ny Jesosy dia mpiana-marotena eo amasiny satria zany no fiainany fariseo, zany no fiainany mpanoralalàna dia atao hoe miseho io zany hoe ho hitan'ny olona ny fahamarinany, ho hitan'ny olona ny fahamasinany ka tsy vitany iainany zany fiezahana araka ny heriny zany no impozevany amin'ny olona koa sy anavahany koa hoe reto olona tsy izy, reto olona madio, reto olona tsy azo iarahana satria maloto dia re zany hoe fananakavahana na dia tsika koa ny azon'izany tsika koa azon'izany fa hoe ahoana moa raha hoe amin'ny toerana raha hoe andeha hiambina tsika amin'ny fiangonana ohatran'izao tsika manimanitra natao tsara eny no misy katami maloto ferena petaka mety tsy matsy na dia feta raha fiangonana mety tsy petapetaka aminy fa rehefa tena tsy manana soaso mety akakekina davitra farakakekiny fa tsy mipetapetaka aminy satria tsy mitovy amintsika tsy afaka mivelona satria io no masosika dia masika olombelona ny mitovitovy ny azoazo mahafinaritra ihany iarahana ka eo indrindra ny amin'ny fomba fitirosan'izany amin'ny fisehoana famariana zany angatahany amin'ny Jesosy inona no ataoko mba azahoana
no amin'ny lalàna raha teny amin'ny raha mijerinao amin'ny baiboly dia rehefa miteny hoe milalàna sy maminany dia milaza ny baiboly ilay mampitombo zany fa ny amin'ny josy dia zava-teny azy ny baiboly lalàna aminany dia inona anankiray soratra boky soratra lalàna io zany miady filazana ka rehefa miteny hoe lalàna sy maminany dia mety milazana ny baiboly mampitombo zany ary mihansona ny zava-tsanak'iray anakiroa ihany hoy jesosy ny lalàna sy maminany hoe tsy avany Jehovah Andriamanitra amin'ny folo rehetra amin'ny saina rehetra dia amin'ny fanahiny rehetra ary anankiray zay mitovy amin'izay ihany koa no izy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao tena maro tena le zalahy efa vita matsy amin'izany mbola kely zany le dada zany hoe ny amin'ny fiezahana dia ny fiainana ny tenin'Andriamanitra araka ny lovatsofina araka ny lovatsofina sy ny sokatra sy ny nampianarana azy hoe zao natao hoe namana dia zao no azonao mpieny zany hoe ireo olona tsy mitovy aminao tsy mivavaka mitovy fivavahana aminao ireo olona tsy mihinana tsy misakafo tsy namanao zany ireo olona tsy mahay misasa ireo olona tsy mahay mosika tsy manaraka ny fomba jiosy dia tsy ny namana zany araka ny fiheverana ary tsy tefangaromaro amin'ireny satria raisinao zay hoe mpanota ka tsy azo atao ny miharomaro azy olona tsy marina sy masina eny fa na dia olona mpiray firazanana amin'ny ala tara-boalohany kanefa rehetra samaritana rehetra kanefa noho ny fialana amin'ny fomba na folo fivavahana zay niarahany zareo dia lasa hoe alokoza olona mpiray dia lasa karazana hoe tsy azo tao tsony ny mifampirana azy eo indrindra nanaovana sotra fanoharana atiky amin'ilay hoe samaritana mpamindra fo averiny Jesosy amin'ny lohany araka ny soratra masina fa tsy amin'ny fiheverany olona na amin'ny fiainany olona ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ary raha mijerinao filazarana mahatrolo atsika dia anambarany Jesosy amin'ny voalohany efa nenanao hoe fa izaho kosa Jesosy zany hoe mamerina amin'ny lohany araka ny fiheveran'Andriamanitra azy sy nanambaran'Andriamanitra azy ny teniny fa tsy amin'ny fiainany olona ny tenin'Andriamanitra io nanaovaka ndraiky amin'ilay fiaravana teo hoe jereo moisany io dia raha fijerytsika azy hafa fijery maso kanefa fijery solomaso azy hafa koa zany hoe mitaona antsika izao tenin'Andriamanitra izao mampianatra antsika Jesosy hanana fijery araka ny nanomezany ny didiny araka ny nanomezany ny teniny mba handeha araka ny sitrapony isika mba handeha araka ny nampianarany azy isika fa tsy handeha amin'ny fiainantsika zany tenin'Andriamanitra zany ka nanaovana an'izao fanoharana zao dia ny amin'ny samaritana mpamindra fo endry ny mpitondra fivavahana lohandohany amin'ny fondravandavana roa ao ny mpisolo ao ny levita nandalo fotsiny any satria amin'ny andro sabata tsy mahazo mikasindra amin'ny andro sabata tsy mahazo manao asa tombony zay tsy azo atao tsy voafehy ny lalàna ka jerevany fotsiny ka mialokaloka ao araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiheverana azy ka nyriona fotsiny any ka naveriny Jesosy hoe indro ilay olona hafa firazana indro ilay olona tsy jiosy indro ilay olona zay hoeverina ho maloto no nitsetsa anyty iray olona zay mpiray fiaviana aminy mitsetsa anyty olona zay azo nidahalo mitsetsa anyty olona zay manary mafy tsy mahalala aminy ara-firazana tsy tokony hifandraisa ara-pinoana tokony tsy mifampikasokasoka kanefa namonjy azy mitsabo azy mitsabo azy nentiteny hôpitaly filaza azy filazatsika hoe restaurant na hôpitaly tonga azy miarany hôpitaly ka nanome fitsaboana tonga dia nanome zay taninao izy onerako rehefa miverinao asa amintsika eto zao raha hoe mahita olona mivoaka ao an-tokotany ao ka marasa na zana amin'izany ka andesina zany amin'ny sampion any ka iteny tsy manana carte vitale izy hoe nity eto fonction ao zany ana Madagasikara rehefa andeha tsabo anao ka anao rehefa andeha tamika anao vao mitsabo tsy tsaboneny anao fa manao pasika ty zao dia meny zareo facture tany ato dia meny zareo facture hoe zao ny
apelo hoe tsy tevy mbola tsy tsabola koa aloha dia hoe raha io aretinao dia tokony zao nolanao apitsako eto aloha dia raha tsy manana an'iny anao tsy mihetsika l'hôpitaly hitsabonao zany fa lasa anao mitelefona miakanao ametsaka vola ao amin'ilay hôpitaly ao hoe le conscient iny zany dia zay raha vao tsabony zareo rehefa tonga ny andro ialana avao dia ozy izy tsy ampy kely manampy an'izao nefa vola be tsy ampy kely fa zao na dia maty raha ny avonao mbola takely anao zao vola zan'izay zany ty olona ity dia nanao an'izany zay lany rehetra dia moderako zany amvera mampatsiaro anahy olona anankiray le olona anankiray zay zay jeanjelisa tsy olona an'andriamanitra izy miaraka zarevady miaraka zarevady misy tatrany nangataka vola tena tiako dia vidianany carré de ville na koa io hainareo carré de ville hitako zao na tena vovoko mangadaolo nareo rehetra io le divay voalohambidy zareo reny divay voalohambidy le raha iny vidianany carré de ville na koa tiako zao eo ozy le jeanjelisa tamiko nangataka an'ireo tamin'ahy izy tsy miteny hoe vidianako iny na vidianako iny fa nangataka an'ireo fotsiny izy zay an'ireo lahy io ozy izy mibakeo an'any fiainany raha ny Jesosy carré de ville izy na Jesosy iny izy dia an'ireo lahy io ozy izy dia no idealiana tsy oveko fahanaovan'izao zany io zany mifahalemetsika zany raha manao action kely anankiray dia mitaky zavatra lehibe amin'ny fiainan'ny olona no omeko sambosany mandeha tsy omeko alina tsy ome iny sambosany iny zany tokony ho redevable aminao manak'izay izy amin'ny fiainanao satria nikarakarainao no menao be amianany metinao be mandeha ho manak'izay mivaliny zay ito Jesosy miantso ahy ito Jesosy mitaonantsika hanana fijery hafa iny hoe ny fitiavana maharitra sy ny fitiavana manak'izay dia ny fitiavana tsy mila tantara ny fitiavana tsy mila tambiny ary ny maso hafa tsy amin'ny maso zao tontolo zao zay maso simba ny faharatsehana ka tsy ahitantsika ny voninahits'Andriamanitra zay tianomentsika zany fiainana manak'izay zany ary io soratra masina hoe tsy misy lalana azahoantsika zany fiainana manak'izay zany fa zay manantona amin'i Jesosy dia omeny be dia be fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tsy misy lalana makany amin'ray afa-tsy amin'ny lalana satria ty Jesosy ty no tena fitiavana ahoana ny tena fitiavana dia hoe manolotra ny ainy amonjeny sakaizany hanolotra ny ainy amonjeny sakaizany tsy araka ny fijeritsika ahoana ozy ilay mpaminany Elia rehefa novonoana na mpaminany bala sy ny mpanjaka ratsy fanahy daholo ny mpanompony Jehova ratsy fanahy ny olonao indaharonao izy mandeha any ratsy fanahy ny olonao vonoiny daholo ny mpanomponao Jehova dia tsy avisy le phrase anankiray ty tsy afitomena dia minombe ahoana ozy izy zaho dia zaho reny any sisa ahitanireo beko zaho dia zaho reny any sisa ozy izy fa naringany daholo dia hony ahoana hoe Andriamanitra tamina mahita olona firimina ozy izy tsy mamboany mambany firilana manana baibolo totsy entimodinareo zay jereko ao amin'ny Eliany hoe firinjato mahita firinjato ao zay tsy mbola mandohalika na miakoboka amin'ny bala ho azy soanao dia ataon'Andriamanitra tsika hijana ataon'Andriamanitra tsika andinika anjaka malala ataon'Andriamanitra amin'ny fiaina sy amin'ny fiainanao ka atonga tsika aletsy tena atonga tsika tsy sahitsana
atonga tsy sahy tsara na hanamanteny manoloana ny namatsika fa hoe ny Andriamanitra tia tsy mahazo na ny orozaka mahagaga tao eo ahafantaza zany fitiavana zany andeha araka ny sitraponao ka hanao ny namako mihoatsy ny tenako satria zay mididinao zay ny fampianaranao mba ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ahafantarany olona rehetra fa mpianatra Jesosy zany hoe mpanara dia any Jesosy raha tsy miaina zany tenin'Andriamanitra zany tsy azo antsoina hoe mpianatsy Jesosy tsy azo antsoina hoe zanak'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra dia mandeha araka ny didiny sy ny fampianarana raha mantenitsika hoe Andriamanitra no raintsika dia tokony hitaratsy amin'izao ny fiainantsika fa raha io kosa isika hoe devoly na Satana mpiakana no raintsika dia io le fikomitana io le tsy fankatiava io le fampiakangarina io le fifanaratsiana io lay endrika maro famingam-pinganana fifosafosana fanaratsiana fireharehana fieboebona io zany le zanak'iny zanak'izy io zany zanak'iny fa ny zanak'Andriamanitra dia miainany fifamelam-kely miainany fifankatiavana miainany fahatahorana ny Andriamanitra zanak'Andriamanitra zany dia ny raha masaka ao tokoa dia hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra bezazatoso dia masaka fanontaniana izy dia hoe ny zavatra masoa antsika tahorana hoe mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra bezazatoso mahita sitrapo eo amin'Andriamanitra bezazatoso sa kosa dia mamerina ny fanomboana Jesosy eo amin'ny azo sa kosa mandala ny fampianarana sy ny sitrapo koa raha tonga dia amin'ny toerana lavitra hivory tonga amin'ny toerana tsara amin'izao hiaino ny tenin'Andriamanitra ka ho antsika zay mandray ny tenin'Andriamanitra dia tonga ny teny tompony miantso ahy ametsaka fanontaniana hoe hanao ahoana no hiaino an'izany tenin'Andriamanitra zany olona manao akory no vavaka rapiso olona miaina ny tenin'Andriamanitra vao mandeha araka sakosa mandeha amin'ny fireharehana mandeha amin'ny herin'ny tena afa-tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka andeha isika teraka lavaka fa hoe voninahitra le man'Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra tsy aza mitaraitra raiso ho aminareo rehetra ny fahasoavany sy ny tompo sy mitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana manipasina